Arak'izany ary dia nisokatra nanomboka androany ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina naompana betsaka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely, ny fetin'ny farantaona ary ny taom-baovao izany hetsika izany. Hoy teny amin'ireo trano eva maro samihafa zany ireo karazana entana maro entina hiatrehana izany. Mpitsidika hatramin'ny 5 alina no endrasana mandritra ireo 5 andro isin'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar izay karakarainy Madavision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Nisokatra io maraina io tokoa ny varavarana ho an'ireo mpitsidika mahazatra ity hetsika ity izay andian'ny farany amin'ity taona 2024 ity ary natokana indrindra ho fanomanana ny fetin'ny Noely sy ny farany taona. Maro ireo karazana entana na resaka fanomezana io manomboka hatrany amin'ny kilalao ho an'ny ankizy, ny resaka fitafiana, ny akanjo, ny kiraro ho an'ny lehibe, tsy adino ny renim-pianakaviana amin'ny resaka sakafo isan-karazany dia saika hita aty amin'ny Grande Braderie de Madagascar avokoa. Ary ny tanjona moa anay mpikarakara dia ny fametrahana ny fihenam-bidy 500 isan-jato ary manome toky anareo zay fa ireo entana izay nitanisaiko teo aloha ireo dia hiaran'ny fihenam-bidy avokoa. Tonga nanoana ny antso ireo ataontsika hoe sponsor sy partenaire marobe ary omenay fankasitrahana eto izy ireo noho ny fatokisany ny hetsika Grande Braderie de Madagascar. Anisan'ny zavatra vaovao izay nentina ihany koa indrindra ho an'ny tanora satria matetika moa rehefa farany taona ohatr'izao dia eo foana le ataontsika hoe fety dia nanomana izay mpikarakara spectacle iarahana amin'ny DJ Gouty sy ny THT ho an'ny tanora izay marena moa fa amin'ny asabotsy zao nanaovana ho azy io ny asabotsy tolakandro. Ny alahady dia mbola eo ihany koa ireo karazana faninanana maro isan-karazany izay izaranay loka maro be ihany koa mba maranana an'izao hetsika Grande Braderie farany amin'ny taona izao. Malalaka ny safidy eo amin'ireo karazana entana amidy ho an'ireo mpitsidika ny la Grande Braderie de Madagascar satria dia voasolo tena ho avokoa ny tsy atrasa rehetra ao amin'ireo tranoeva maherin'ny 300, tazomin'ireo mpandray anjara maherin'ny 500. No Maria Madavision fa afaka manao tatitra ao aminy ireo mpanjifa izay tsy afa-po amin'ny fihenam-bidy ampiarina mandritra ty hetsika la Grande Braderie de Madagascar ty.